Nanao tatitra mahakasika ireo asan-jiolahy izay niseho teto Antananarivo renivohitra ny contrôleur général de police Rakotondrainy Vonona Panoel Makera anio androany maraina mahakasika ireo asan-jiolahy izay niseho teto andrenivohitra moa no voaresaka tamin'izany dia aratsika ny andinidiny. Nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taonan'ny Makati dia tsy nitsahatra ny tombony asan-jiolahy ho an'ny eto amin'ny faritry ny renivohitra raha nambaran'ny taleny filaminam-bahoaka vaovao Rakotondrainy Vonona Maser Panoel. Miisa 7 teo eo ny isan'ny fanafiana amin'ny tapiadina ka saika amin'ny tranga indimy ao anatin'ny 2 volana izany. 27 kosa ireo nandamoaka noho ny asan'ny mpitandro ny filaminana. Divisé par 40 eo amin'ny efatra mahery kely eo efatra mahery eo ataontsika hoe 10 eo ny attaque main armée moyenne fa reo zany attaque consommé reo fa misy attaque main armée avorté eo amin'ny 20 eo le izy zany hoe 40 consommé zany de 122 avorté. Io avorté io tiako resahana kely izy io matoa avorté ny attaque main armée de nisy asa natao melo tao les préventions zany ka les préventions no tena natonga an'ireo attaque main armée avorté reo tsy doka tena ohatra amin'ny papelika izahay akoriny fa dikan'izany nisy prévention be da be zany nataon'ny polisy zay efa fantatra reo reny amin'ny fanidina ny bara ny fanamafisana ny patrouille amin'ny alina sy amin'ny atoandro fandefasana polisy eny amin'ny tsena amin'ny fandefasana polisy eny amin'ny fiangonana rehefa lahady fandefasana polisy eny amin'ny fiangonana rehefa Pâques na Christmas reny reny anisan'ny prévention daholo reny. Ny volana aogositra ny tena nahitana fiakarany ny asan-jiolahy ho an'ny teto andrenivohitra araka nambaran'ireo mpitandro ny filaminana hatrany. Saika ireo faritra iva ny tena nizakan' izany tsy fandriam-pahalemana izany. Efa nisy moa ny fepetra izay niraisin'ny mpitandro ny filaminana izay nifametrahana ireo antsoina hoe caméra de surveillance saingy mbola eo am-panatontosana izany izy ireo. Misy négociation fampirarahana amin'ny partenariat satria arak'izay vola moa tsy maintsy fomba fiasa koa zay ary ny anasiana azy io dia amin'ny toerana zay mafampana ary misy anio mety secret ihany mety ho hita ihany satria le izy tsy maintsy apetraka ambony fa miakatra avoavo amin'ny teknika avoavo ny fiadiana amin'ny asan-jiolahy dia tsy maintsy hisy io. Ao anatin'ny fanatsarana ny traikefa izay efa nanana amin'izao fotoan'izao ny mpitandro ny filaminana ka isan'izany indrindra ny ady amin'ny kolikoly indrindra fa ho an'ireo mpitandro ny filaminana amin'ny fifamoivoizana. Mangataka ny fiaraha-miasa rehetra ihany koa izy ireo ny amin'ny fanairana raha misy zavatra mampiahiahy na ihany koa fihetsikana mpitandro ny filaminana tsy mifanaraka amin'ny tokony ataon'izy ireo.